Niroso tamin'ny fanalana ny mpivarotra amoron-dalana ny fiadidian'ny tanàn'Antananarivo nanomboka androany. Ny teo amin'ny arabean'ny fahaleovantena aloha no tsikaritra fa niala daholo tamin'ity androandroany ity. Voakasika izany ihany koa ireo mpivarotra rehetra teo ambany arkady. Nisy ny lamina napetraka momba ny fiantsonan'ireo fiara sy ny kodiaran-droa. Itsankinany mbola mitohitohy ny mahazatra ny fivarotan'ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ny lalana Andrianampoinimerina iny. Tamin'ity androany ity mbola feno azy ireo ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra na ny trottoir. Inona fa iroso miandalana amin'ny fanalana azy ireo ny eo anivon'ny Komin'Antananarivo renivohitra araka ny fanambarana izay nataony. Nilaza ny andray fepetra masiny teo anivon'ny Komin'Antananarivo renivohitra amin'ny fanalalahana ny lalana natao ho an'ny mpandeha tongotra manomboka amin'ity andro alakamisy ity, miatomboka eny Analakely sy ny manodidina izany. Efa ny 420 isanjato ny fanamboarana ny lalambe mikodana no vita amin'izao fotoana izao. Araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra, ny tanjona hoy ny ministeran'ny asa vaventy dia ny ahavitana tara tanteraka ny 20 kilometatra voalohany amin'ity taona ity. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fampitanam-bava momba ny famatsiam-bola fanatanterahana ny lalambe mikodana mampitohy an'Anjozorobe sy Toamasina. Ny tapany voalohany mirefy 20 kilometatra amin'izany fotodrafitrasa izany dia ny fampiasam-bola ny fanjakana malagasy no iantoka ny fanatanterahana azy ary miroso ny asa ankehitriny. Ny tapany faharoa izay mirefy 20 kilometatra Ny tapany faharoa izay mirefy 20 kilometatra ihany koa dia efa nahazona famatsim-bola avy amin'ny Badea ary nanomboka amin'ny taona 2024 farafahatarany. Efa nisy kosa ny fifampiresahana nataon'ny ministera tamin'ireo mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombinantoka hamatsiana ny tapany fahatelo amin'ny lalambe mikodana izay mirefy 70 kilometatra. Anisan'izany ny Abu Dhabi Fund for Development na ny ADFD izay naneho ny fahavononany hanoana ny Madagasikara hanatanteraka izany fotodrafitrasa izany. Taorian'ireo fanitanana teny Imerintsiatosika dia mitohy eny amin'ny Avorianosy ny fankalazana ny Global Money Week 2025. Misy araka izany eny an-toerana ireo trano eva izay anehoan'ireo mpisehatra ara-bola sy fikambanana mpiara-miombinantoka ny tolotra sy ny antom-pisiny. Eo ihany koa ireo atrikasa sy famelabelan-kevitra momba ny fitahirizana vola, ny fandraharahana ary ny fitantanana ara-bola. Izy koa ny fanentanana sy fanabeazana ara-bola ny ankizy sy ny tanora amin'ny alalan'ny lalao sy fampisehoana ara-kultoraly. Ny hetsika toy izao dia mampatsiahy hatrany ny mahazava-dehibe ny fahaizana mikirakira sy mitandrina amin'ny fampiasana ny vola izay eo ampelantanana ary dia mbola zaza ny ankizy dia ilaina izany indrindra amin'izao vanim-potoana mampandroso be ny teknôlôjia izao ka mahabe ireo mpisoloky hoy ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola. Foana avokoa ny fampitandremana noho ny fahabetsahany rosakorana izay nalefa manerana ny nosy araky ny fampitambavao nomen'ny sampana mpamantatra ny tetry ny andro androany alakamisy. Na izany azy dia mbola hitohy ny orana amin'ity alakamisy ity ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy. Amin'ny ankapobeny dia hiverina amin'ny vaninandro fahavaratra ny tetry ny andro eto Madagasikara. Any amin'ny farany herinandro any vao hiverina amin'izany volonandro fahavaratra izany ny faritra voatany sy ny atsimon'ny nosy. Fandresena mazava no azon'ny Barea ny Madagasikara nanoloana ny FOV avy any Centrafrika nandritra ny lalao natao Malalary Beariva tany Casablanca tafiditra amin'ny andro fahadimy fifanitsanana iadinan'ny Amboara Eran-tany amin'ny baolina kitra 24 ity lalao ity ary zava-dehibe ho an'ny ekipa malagasy ny nahazona ny isa 3 ny mpandresy. Tamin'ny isa 4 no ray no nahazon'ny Madagasikara fandresena na dia ry zareo Centrafrika aza no namony baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Hugo Gambor. Ryan Ravelson no namony baolina roa voalohany ho an'ny Madagasikara. Nafady baolina iray avy ihany koa i Arnaud Andrianantenaina sy Lalaina Rafanomezantsoa taorian'ny lalao nionana tamin'ny Centrafrika ho Malalary Beariva dia mitana ny laharana voalohany vonjimaika ao amin'ny vondrona i Madagasikara izay manana isa 10.